mananjara tokoa ny ambiaty fanatsisany natao manaka aza dia nataon'ny olona ho famantarataona fa na dia maro aza ny olona te eo amin'ny ray aman-dreny pastera hifanatry maso amin'izao sabaty izao na maro aza te hiara-mivavaka amin'izy mivady no vidina manokana ny teto amin'ny distrika Andrano hiaona amin'izao ray aman-dreny izao a no finidy manokantsika izany indrindra no anaovako ny azafady satria ny azafady no fangatahan-dalana hiteny famomezam-boninahitra atsika izay hitenenana atserovako ihany koa ato ohatran'ilay akoho no fahoam-papango ny zanany dia hoy le akoho vavy akasena zay lehilahy midoaka midanakako fa hoako izy le akoho lahatetsy hoe aka tampotampoka loatra ka tampotampoka loatra ka tampotampoka loatra aza miala tsiny miala fora hitondra ny teny eto amintsika tsirairay avy satria nahoana raha lamba lena ho ny tompoko ny tiana maina malaky ny fidianana zay manifinify ho atapy-andro ary raha tia andefa vato alavidavitra dia ny maivana no finidy izaho no finidiny ray aman-dreny sy ny fiangonana hitondra ny teny ao antsika tsirairay avy reto koako tsy ho tsy ny tompoko lahy ako tsy ho fondro tsy hahafolaka an-datony tsy hahafolatana manondro fa efa sy atotosa tianjara didy hijoroana raha afaka nitsiny fanalany vava voalohateny velonaina tafahoantsika rehetra noho ny fitantanan'ilay mpahary ko andeha tolotra ho an'ilay mipetraka ao amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry any hoe ny dera sy ny laza ary voninahitra sy ny fantakana mandrakizay mandrakizay halleloia manaraka ndreo isika manoloana hoarabaiko tsy asiako avakavaka ary somary hoarahako vavaka hoy aho hoe manao voatotsiriry anosin-drano ny ianareo ho maintsy sy mileny deniko alalandava ka ho lavitra ny omby zay iraoka ho lavitra ny antsy zay jinja ho aminareo rehetra fahasoavan'Andriamanitra tompoko lahy salama tompoko lahy e salanitra mamamanitra tompoko vavy zay no ela ela tsy azo lalovam-potsiny fa ela andrindrana ny tafa antony maro no nahatafavoritsika eto fa voateny teo a ny fahadimy amby folo taonany malao fa etitsika dia hitokana manokana aloha ho amin'izy mivady ny fety raha pitsa fataotra manomana sahady ny eto amin'izao tontolo izao aza manomana no hoe fetiny reny todika amintsika reny ato misy reny nasaina niakatra manokana teto hoy aho eto miteny hoe nen'ny hafa aza aveo ho no memboninahitra mainka fa ny atsika ave any tsy mba ho tolorana haja sy voninahitra tahaka izany aikio a ka dia merahabanao zahay rineny amin'izao fety zay natoko an'izao reny mpianakaviana reny n'olombelona loharano ny poirana ny taiza sy ny kolokolo arabaina manokana anao ary eto zay dia maniry hoe izy amin'ny mahita vehivavy tsara ny tombany dia mihoatra noho ny voangy izany no irinay ho an'izao reny mpianakaviana izao a mirary soindrindra tompoko amin'ny mahafety mahasosona azy a mahatsiaro ny taona tsingery taona nahaterahana ray aman-dreny pastera Mayolina ny 9 Mey 1970 zany hoe 9 taona zany izy amin'izao fotoana izao
famezam-boninahitra an'Andriamanitra zany teakintsika izany. Halleloia. Nahoana tokoa moa tsika no hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany satria raha tsy Jehova manao trano dia miasa foana ny mpanao azy, raha tsy Jehova miambina ny tanàna dia miaro tory foana ny mpiambina. Izy ny taiza sy ny kolokolo na lehibe koa amin'ny anaran'ny kristianina izay loko teny eto ny fiangonana apokalipsy maneran-tany. Ny anankiray tamin'ny 5 Mey 2010 enina sy 2010 12 taona zany 12 taona ny tsingery taonan'ny fanambadiana izay anankiroa ihany koa no zay fety telo sosona zay tafahoana ato aminazy mivady zay a no isy loko teny eto ny fiangonana apokalipsy maneran-tany zay tafahoana manokana eto ny eto amin'ny distrika Atsimon-drano ao a ny vondrom-bavaka ao anatiny, ny fiangonana, ny paroasy, ny régional ary ny fitondram-piangonana Foibe. Manasa antsika mba hitsangana ray aman-dreny. Miarahaba antsika ny fiangonana amin'izao tsingery taona tonga tamintsika tsirairay avy zao. Izay eo dia manao hoe arabaina tao olo mahery anareo tompoko. Raha mandeha ho maro mpanotrony, raha miady ho maro mpandrisika, ary raha mandresy ho maro mpiompy. Fahasoavan'Andriamanitra ane ho arotsany aminareo mivady sy ny ankohonanareo ary dia indreto ny fiangonana mitondra ny marika fiarabana amin'izao fotoana izao. Marika hita maso atolotra amintsika tsirairay avy a. Paroasy efatra ato amin'ny distrika na Atsimon-drano a miarahaba torak'izany ihany koa. Régional avy any de gauche arezy. Zay fiangonana nahomana dia afaka mandroso aty a fiangonana nahomana ato any régional Antananarivo. Fiangonana Akadimanga sy ny sampana ihany koa izay sampana velona izay nahomana dia mandroso antsika amin'izao fotoana izao. Ambohijanaka, Amboloboka, fiangonana Soavina, selula Ambohimarina, Alakamisy Fitiavana, fiangonana Ivary, Lohanosy, fiangonana Ambatomalaza, fiangonana Ambatofotsy, fiangonana Kenieny Anosy Mahavelona, fiangonana Ambotronbe Zafibaza, fiangonana Ambojafy Fianarivo,
sady mandray fitenenana kely ny zanaka manjafy amin'izao anniversaire zao papa dia tonga izay zamaka papa sy neny dia tonga izay miaraba dia ny cadeau lehibe anankiray indrindra dia nahazo zafikely ny ampiray ny zafikely ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao mitondra ny anarana hoe Mayol Fitahina Emmanuela Yael. Ya, itehaka mafy tsika voninahitry'Andriamanitra vavikely tombo vavikely indray zany ny zavikeliny ray aman-dreny pasteur. I Jérémie zany no teraka androany mitovy anniversaire amin'ny papa zany a ny zanany zavikeliny alohan'ny farany angamba zany satria mety mbola misy mandroso ato fiangonana Bongatsara Dorcas National mandroso Rima Production fiangonana Andramanja Iavolo ireo izy tafajoro ny raha baty aty fa isika tsirairay avy kosa tsy mety mifotsika fa natampoka tahaka ninona raha dia samby tondrotsika ho maro-pianabana ny ray aman-dreny a